Manolotra ny arahaba tompoko indra tolotonao indray ary mivinan'ny toetriny androntsika ato anatin'ny 3 andro manaraka. Raha hitantsika amin'ny sary izao dia niena dia niena tokoa ny herin'ilay rivo-doza Francisco ao amin'ny ranomasimbe Indiana. Na izany na tsy izany aza nefa raha araka ny vinavina indray aloha hatreto dia hikisaka hiakan-drefana izy io, izany hoe anantona ny morontsiraky Madagasikara. Araka izany dia any amin'ny talata na alarobia no any no vinavinaina hitondra orana any amin'ny morontsiraka Atsinanana Nosy iny. Ho betsaka kokoa izay rotsakoran'izay ho antsika ty amin'ny faritra Atsinanana sy ny faritra Vatovavy Fitovinany. Mamaritra ny toetriny androntsika kosa ao anatin'izay 3 andro izay aloha dia ny talio antranony any amin'ny tapany avaratry ny Nosy iny. Raha toa kosa ka alizay malefaka tsy maro toerana indraindray any amin'ny faritra sisa rehetra. Andao jerentsika amin'ny antsipriany ary ny mety ho toetriny andro ao amin'ny rapitso maraina. Azo orana malefaka aloha ny any amin'ny manodidina ny Antalaha sy maro antsetra any. Raha toa kosa ka andrahona amin'ny ankapobeny mety isy any ny orana tandrifin-drahona ny voamaraina be any amin'ny morontsiraky Boeny sy ny morontsiraky Melaky. Andrahona kosa za na andrahona mitsitokotoko any amin'ny faritry Menabe, Bongolava ary ny tanin'ny faritry Melaky. Ny faritra sisa rehetra kosa vinavinaina ho maina tanteraka mihitsy amin'ny ankapobeny. Raha hoan'ny tolakandro kosa indray dia hisitraka oram-baratra, mety arahana na hialohavana tafiditra indraindray ny any amin'ny tapany avaratry ny Nosy iny, izany hoe any amin'ny faritry Sava, Diana ary ny tapany avaratry ny faritry Sofia. Anorana tandrifin-drahona mety araha-kotroka kosa ny any amin'ny faritry Boeny, Melaky, Bongolava, Mandoto, Menabe ary ny tanin'ny Atsimo andrefana, izany any amin'ny manodidina ny Ankazoabo, Sakara ary Beroro. Ny faritra sisa rehetra kosa dia saika ho maina amin'ny ankapobeny. Raha ny maripana voatombatombana ho amin'ny rapitso zao dia manodidina amin'ny 4 ka hatramin'ny 7 degré celsius eo atsika eto amin'ny faritry ny afovoantany. Raha toa kosa ka 20 ka hatramin'ny 20 eo ny maripana ambony indrindra, izany hoe anevikevoka hatrany aloha izany isika ato anatin'ny 3 andro manaraka. Any amin'ny faritry Sofia sy any amin'ny manodidina ny Toliarany kosa dia ananika hatrany amin'ny 5 degré celsius mihitsy ny maripana ambony indrindra. Mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 7 na 30 degré celsius moa izay maripana ambony indrindra izay aty amin'ny manodidina ny faritra Androy, Ampany ary any Betoky any. Raha hoan'ny toetry ny andro alatsinainy kosa indray ary dia namarika ny andro aloha ny orana any amin'ny faritry Diana iny. Raha toa kosa ka andrahona mety hisy any orana tandrifin-drahona indraindray ny any Bongolava sy Melaka, torak'izay ihany koa any amin'ny manodidina ny Lakiotry sy ny tendrombohitra Analavelo iny dia mety hisitraka izay orana tandrifin-drahona izay. Ny faritra sisa rehetra kosa ho maina be amin'ny ankapobeny. Raha ny maripana ny alatsinainy kosa indray tsy dia misy fiovana firy aloha raha noharina ny alahady manodidina amin'ny 9 ka hatramin'ny 20 degré celsius eo ho atsika eto amin'ny afovoantany. Any Toliara any dia ananika hatrany amin'ny 30 degré celsius torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritry Sofia. Raha ny toetry ny andro ny talata kosa indray ary araka ny efa nolazaiko teo moa dia azo orana mety ho betsaka izay orana izay aty amin'ny faritry Vatovavy sy Atsinanana, hisitraka orana ihany koa ny aty amin'ny Analanjorofo sy Sambava sy Antalaha iny. Any amin'ny faritry Diana iny ihany koa dia hisitraka oram-baratra hatrany. Raha toa kosa ka azo orana ny voamaraina be any amin'ny manodidina ny Mandoto sy ny faritry Bongolava. Ny faritra sisa rehetra dia ho maina amin'ny ankapobeny. Raha fehezina izany ho antsika eto Analamanga manokana dia saika ho maina hatrany aloha ato anatin'ny 3 andro manaraka. Mety isy ihany ny tandrifin-drahona andalo kely fa dia rorapisy ihany na kelikely ihany izay amin'ny ankapobeny. Raha ny maripana voatombatombana ho amin'ny talata indray ary dia misy fiakaran-kely maripana ambany indrindra manodidina amin'ny 7 eo zao ny aty amin'ny Analamanga, 15 any Vakinankaratra. Ny ambony indrindra moa dia anevikevoka hatrany manodidina amin'ny 20 degré celsius eo. Aty amin'ny faritra Toliara kosa dia ananika hatrany amin'ny 15 degré celsius mihitsy ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray raha tompoko lahy sy tompoko vavy mivinan'ny toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro manaraka. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.